Raha araka ny loharanom-baovao izay navoaka ny pejy dinosika espace moa dia rangahy 80 taona migadra mandrapahafaty. Rangahy 80 taona voaheloka higadra mandrapahafaty rehefa notsaraina tao amin'ny fitsarana adeheloka bevava tsotra Antananarivo ny andro omaly. Nohon izy nanolana ny zanabady ny 17 taona monja tany Ambomangakely ny andron iny 4 May 2024 iny ary tratrany ilay vadiny teo ampanolanana ilay zaza tao an-dakozia mihitsy ity rangahy ity. Betsaka ary tsy vitsy ny zavatra izay hozarantsika ato anatin'ity video ity re tompoko vavy sy tompoko lafa. Melohany hizarantsika izany zavatra rehetra izany dia mbola toy ny mahazatra antsika foana aboneny chaîne antsika ary asio zay man video indrindra aza adinona ny mametraka ny komantera. Ndeha aloha idirantsika vetivety izany fanaovana abonnement izany melohany hirsoantsika amin'ny resaka zay ataontsika. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne antsika. Ny hanombohantsika indray ity video ity re tompoko vavy sy tompoko lahy moa dia resaka sakafo lany daty. Sakafo lany daty tratra tao Ankify. Nanao fisavana ireo entana tonga tao amin'ny port Ankify ny tompona andraikitra tao Ambanja ny andro ny zoma 5 Jolay 2024. Nanolonany izany fisavana izany moa dia tratra ireo entana lany daty toa any bonbons biscuit ary mini soko sy ny sisa izay tsy voatanisa. Natao ny hetsika mba hisorohana amin'ny fanapozinana ara-tsakafo izay malaza amin'izao fotoana izao hoy ny tompona andraikitra any antoerana. Izany moa ny zavanisy tany Ambanja ny andro ny 5 Jolay 2024 ny resaka sakafo lany daty tratra tao Ankify. Rehefa avy nilaza ny mikasika aniny sakafo lany daty mba hisorohana amin'ny fanapozinana ara-tsakafo iny moa isika dia ndeha arisika hilaza kely ny fivoarany zava-misy any Texas. Lasa 20 no maty, 10 no tsy hita any Texas. Araka izay efa voalazantsika teo moa dia niakatra be efa 20 no maty any Texas vokatry ny ranobe tamin'ny zoma ary mbola 10 no tsy hita hatramin'izao. Nisy mpianakavy nanao vakansy izay ny isa 13 voatery niakatra teny ambony tafon'ny hotely mba nanavitra ny aina. Noho ny hamafy ny rano dia niafara teny ambony hazo ny camion teny amorony ilay renirano. Izany moa ny vaovao mampalahelo avy any antoerana izay lasa 20 no maty ary 10 no tsy hita popoko. Rehefa avy nilaza ny zavatra nitranga tany Texas iny moa isika dia ndeha arisika hizara kely ity zavatra malaza manerantany ity. Nasiany Etazonia haba 15 isanjato i Japon sy Korea Atsimo. Raha ny zava-misy marina moa lazaina dia isan'ny ireo firenena tena farany izay ankaiky any Etazonia i Japon sy Korea Atsimo fa tsy nanakana ny filoha Amerikanina Donald Trump hamely azy ireo amin'ny haba ambony 15 isanjato izany manomboka amin'ny voalohany volana Aogositra ho avy izao. Manana hatramin'ny rampitso alarobia ireo firenena roa ireo hitadiavana fifanarahana amin'ny Etazonia saingy efa samy tsy manantena inona intsony na ny andaniny na ny ankilany. Nilaza mihitsy Donald Trump fa mbola hampiakariny 30 na 30 isanjato ny haba izay ampihariny amin'ny Japon. Anisany zavatra malaza any antoerana moa ity zavatra lazaiko sy zaraiko aminareo ity ny hoe nasiany Etazonia haba 15 isanjato i Japon sy Korea Atsimo. Malaza amin'ny firenena matanjaka, malaza amin'ny firenena mandroso moa ny resaka fifaninanana ara-toekarena. Rehefa avy niresadresaka ny mikasika aniny haba iny moa isika dia ndeha arisika hiresaka kely ny mikasika ny fanatanjahantena. Ity anankiray izay asiantsika resaka ity moa dia resaka fifaninanana tsipikanety be any Frantsa. Raha mbola manao karo eo ihany ianao vakiko ny vavanao hoy ireo mpilalao frantsay ny fanandrina tamin'ny ekipa malagasy ny andro ny alatsinainy. Norahonana ho faty sy nampitahorin'ny frantsay ny ekipa malagasy nandritra ny fihodinana fahadimy tamin'ny andro faharoan'ny mondial la Marseillaise à pétanque 2024. Tsy zakany ireo ekipa avy amin'ny Frantsa ny fanandrina tamin'ny ireto ekipa malagasy ny fahareseny tamin'ny isa 13 nohon'ny 3.
Na de eo aza izany fandrahonana ho faty zany dia tsy nitory ny ekipam-pirenena malagasy ary mitohy kosa ny lalao ho azy ireo izay hiatrika ny 32e de finale anio talata ka nanapa-kevitra ny hanisy mpiambina miisa roa ny mpikarakara mandritra ny lalao manaraka rehetra. Faly zahay tonga aty saingy matahotra ihany ho ifaratina rakotony iaina marina fa tsy vao zao ny frantsay no manao fihetsika tahaka an'ity ny tranga ity. Mbola resaka fanatanjahantena hatrany mo ity ho resantsika ity fa resaka FIBA Afrobasket 2024 any Angola. I John no mpanazatra vavony any ankoay lehilahy. I John teratany frantsay no mpanazatra vavony ankoay lehilahy izay hiatrika ny FIBA Afrobasket 2024 atao any Angola amin'ny 12 ka hatramin'ny 14 Aogositra 2024 avy izao. Izy ihany koa no mpanao ny fifantenana ireo mpilalao sy mitarika ny staff teknikany ankoay. Mpilalao miisa 420 no voaantso araky ny lista navoaka ny Federation Malagasy ny taranja basketball ny andro omaly. Raha araka ny nambaran'izy ireo mo dia avety antoerana ny valo amin'ireo miampy mpilalao mila ravinahitra 4 amin'ny rahalahy. Nanomboka ny omaly 7 hatramin'ny 12 Jolay ny fampivondronana voalohany any Frantsa. Ankoatra ny fanazarantena ihany koa dia hisy ny lalao arapirahalahiana izay hionana amin'ny ireo ekipam-pirenena ny Mali, Congo ary Cap Vert ny 12 sy ny 12 Jolay izay atao ao Paris. Aorian'io mo dia hisy ny lalao fitsapana hafa izay hionana ankoay sy ny ekipam-pirenena Côte d'Ivoire ho tanterahana ao Paris ihany. Hitohatra ny Espagne ny fanazarantena hataon'ny ekipam-pirenena hihazo any Angola avy hatrany ny ankoay aorian'izay fampivondronana ao Europa izay ka hanohy ny fanomanantena any antoerana ny 7 hatramin'ny 12 Aogositra mialohany hiatrehana ny lalao. Rehefa avy nilaza sy ny resaka ny mikasika any ankoay iny mo isika dia ndeha arisika hijery kely ny fanehoan-kevitra izay nataony solombavambahoaka Nevo Raoldina. Tsy tsara toerana hanatanteraka fitokonana ny mpiasan'ny Jirama hoy ny fanehoan-kevitra izay nambarany ity solombavambahoaka ity. Anisany naneho ny heviny mahakasika ny zavamisy eo anivon'ny Jirama ihany koa ny solombavambahoaka ny Madagasikara Andriamatoa Nevo Raoldina. Hentitra ny tena ny raha nilaza fa tokony ny fitadiavam-baolana amin'ny fahatapahan-jiro misy amin'izao fotoana izao no himasoany ireo mpiasan'ny Jirama fa tsy mandrahona ny vahoaka amin'ny fitokonana indray. Izany mo anisan'ny fanehoan-kevitra mazava izay nambarany ity solombavambahoaka ity kazareko kely aminareo ato. Somary efa lavalava sy somary efa misimisy mo ny zavatra izay efa noresantsika tato anatin'ity video ity koa dia tsy valamparantsika itsony. Ajanonantsika hatremo ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia mankasitraka anareo na vitany haino hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy zay fa tsy halavenay resaka tsy maintsy hametra beloma izahay veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisy veloma ary tompoko lahy veloma tompoko vavy.